indrindra. Nosoratany Azo lifa ary mampionona nofy olona ravaka azo vony no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mahantra indrindra. Nataoko fa tsy hoditsony ange ianao madame raitra e. Efa mifolo alina manko izao. Tsy maintsy mody ka. Efa nanafatra anao ange fa taratara kely any eo ariva e. Mbola nisy fivoriana natrehako mantsy tao am-piasana. Na zany aza tsy nieritreretiko hoe alina be ohatr' izao koa. Naza koa sange tsy nanapo hoe alina be le izy vao vita e. Sange atao ahoana moa fa izay ny sitraky ny lehibeko. Tsy maintsy makatony tena satria mbola eo ambany fahefany. Efa natory angatsaroana? Voavin'ny sakafo izy dia natory. Tamin'ny firy izy izany no menao sakafo? Tamin'ny fito eo angamby iny e. Dia mba nala mibetsaka ihany ve? Ary mba endry ve kialandroany sa nila vaniny foana ohatr'ireny fanaony aminao isan'andro ireny? Nala mibetsaka izy ka. Izy eny rehefa le mahitanao andeha hiasa vao maraina iny ihany no tena mila vaniny fa rehefa atoandro izy tsy dia maninona fa milalao tsara sendry tsara ihany e. Malahelo izy mantsy le mahitanao andao azy noho ny asa dia izay no mampila vanina azy fa verivery eo ihany izy nge. Ka atao ahoana ary fa izany no fiainanako. Mba tonga nge dia homany kely ry fara azafady ny sakafoko fa hijery kely anjanako vetivety dia inana. Eny ary madama. Efa resy toro be ny ianao. Amin'izay manao fa torony tsy manakavany ity izy. Everiny fa azy rery angamba fandriana. Madame raitra koa izany a. Ohatran'izany ihany rehefa zazako. Ty ara aloha sakafonao dia mastomana ianao e. Misaotra betsaka fara. Ianao izany tsy hinana tsony? Efa voky afa mazotoka. Dia mbola tsaroko marina. Tonga teo madame Lila tompotrano dia nanafatra hoe somba afaka alefa melony hofatrano amin'ity fa misy ilany vola maika. Fa izy koa ve adaly? Aiza nahitako vola andefasana hofatrano izao sahady? Noho ny zanako lany izao mahamaika aloha fa hofatrano izany tokony ho farany volana foana. Tsy fantatra aloha fa izay no afany. Raha miverina eo izy dia tena eny tsy manana izy hoe sady za zao mila mahay mitantana tsara fifampidirina mianatra tsaroana amin'ny taona ho avy. Dia n'izao dia mila manangom-bola amin'ny fitaovany sy ny saram-pianarany. Ndry mamarina ny zanaka madame e. Mihoatra anao ny tantely izay verina ho manindritra rehefa fara. Zokilahy, fahasalamanao? Salama tsara fa misaotra. Tsara zany. Nareo aty manao Zahay ty koa salama tsara daholo ka. Kosa. Ary angaha ela aty tsy miasa. Mbola congé le tsy amin'izao tady mama ngala? Tsy hoe mamarery fa nareo rehetra aty mihitsy. Malahelo anareo mantsy dia mba mamangy vangy.
Ndre marina izany frera. Fa i mama zao mbola nandeha nivoaka kely niaraka tamin'ny Jenny ihany. Izany? Eny e, efa ela ihany izy mianaka ny nandeha fa mety efa ho avy izay. Mifankahazo be kosa izy mianaka renika. Tsara vonanto mama. Aza mahita teneniny eo letsy. Marina izany ka. Angaha izy sy ny vadiny lamo tsy mifankahazo be koa e. Eny e, fa any amin'ilay vinanto vaovao aloha izao no mason'izao tontolo izao. Dia ahoana? Oviana marina moa izany ny raharahanareo mitsamo manao tao. Efa eo ampiketriketrehana an'izany mihitsy ilay tsy izay io izao a. Vao ny ray aman-dreny aloha no nangatahana torohevitra hoe ahoana sy ahoana no tokony atao. Fa rehefa tena raikitra hoe amin'izao ny daty dia tenenina eo ihany nareo e. Aza manahy fa ialahy ray tapo amiko indray ve moa no taraiky amin'izany. Izay mantso a. Aza atao ela intsony letsy e. Eno a. Fa avadika ny resaka. Manahoana ny fiainan'ny lisany ihany? Ny asan'ny lahy, ny fiainanao tokantrano, milamina tsara ihany ve? Milamina tsara ka. Ny asa indraindray no mila tsoaraka fa betsaka loatra ireo zaza marary ny aretin-kibo tato ato. Any ve ry dokotera embona? Inona hono izany izao no mety mahatonga an'izany? Aza manany any eo le tsy reharena. Inona moa fa tsy fanasana tanana alohan'ny sakafo sy ny fisotroana ny tiran'ny pompa efa feno mikraoby isan-karazany ity ny tena antony izany e. Ankoatran'ireo antony hafa izay tsy tansaiko an'la satria everiko fa tsy idiran'ny ingénieran'ny télécommunication mihitsy izany resaka izany. Zay ianao zay a. Ahoana moa no hoe tsy idirako ka? Aza mampime eo letsy. Amin'ny manaraka sika reo lahy miresaka fa zao aloha ny fanomanana ny fanambadianareo sy Jenny ny tokony asiana resaka. Zay madame. Efa vita nga sasa lambanao? Eny tompoko. Misy zavatra saika ampanondrahanao ananga? Mandehana kely angery fara mba mijeriko fe mavokely atsy amin'ny épicerie etsy a. Le etsy akekikely etsy. Lany mantsy tiako fety nefa mbola tsy vita ny zavatra saika ataoko. Fa inona hono ty atao madame e? Manao petako fe? Ie. Zany. Anamboatra akanjo ho an'ny tsaroana angeza io fa nieritreretiko asiana sarina rozy ho haingo le izy dia kanjo tsy ampilaiko fetatoko. Dre mampatsiahy an'ilay sombinaiko ny dao sy ny fahafatesana mihitsy ny fitiavanao an'ny tsaroana kely io ry madama. Zany marina e. Za koa tamin'izany dia manjaitra akanjo anazy foana. Mampalahelo izany. Fa inona tokoa moa no nahafatan'ny zanako sery fara? Tsy naninona fa nitina tampoka fotsiny izy dia nentina namonjy hopitaly kanjo tonga tany efa tsy avitra intsony. Saika lasa dala tamin'izany ry neniny tsaroana. Tsy manana afa-tsy izay zazay fa nivadiko efa maty raha vao 3 volana monja ny kiboko. Enjana mihitsy ty fiainan'ity ry faraka. Mahery izy ianao e. Fa hono marina ho madama. Sanatria hoe miditra amin'ny fiainanao aho fa mba lasa saina ihany aho hoe aiza marina ho zany ny dadan'ny tsaroana kely e. Mbola velona ve sa sanatria tantara lava be ny aminay ry fara. Fa mandahana aloha tsy releko fe fa hariva ihany ny andro e. Tsy maintsy fitaiko izao mantsy ty akanjo ny tsaroana ity fa hiasa indray rapitsy dia tsy misy fotoana tsony raha sy amin'ny lahady herinandro any. Dia ahoana piso? Milamina tsara indrindra.
hitako ohatrany lasa saina be izany ianao a. Isy efa hoe milamina tsara aho a sy maninona izany aka impiry koa ary arena manontany an'izany foana ka ialahy kosa ny ery Jenny lasa saina be izany tsy azoko mihitsy sa nona sy nono izany aka ianao koa efa hoe sy maninona ho aza tsy mino an'izany a mety nona mihitsy angamondrika andraso misy restaurant zay tsy aloha etsy dia dao sakafo vetivety ihany sika rena koa izany efa hoe tsy maninona izany aho a tsy nono izany mihitsiny a pas question lala rena foana tsy haito inona mihitsy ndao sakafo na dia tena hoe tsy nona marina ary ndry sady mba manao aventure kely Fandriky ny maizina tantara mitondry Sata Benjamin ho velomy izy oma amin'ny rina miaraka amin'ny Louise Ravelso Sylvia Randrenatoandro ary Nanja mandray feo sy mandrindrara teknika ary manatontosa nanjara zavatra-koto fandriky ny maizina tena miavaka kely kony gasigasy izany le izy sady kanto sady mihaja tsy mia jerondriany ezaki na ny firafitry ny fanaka ato anatin'ny ato aza tena hoe lafatra ie na ibery zareo nanao an'izao famoronana izao ianao koa aloha zareo fa mijerijery be atsika daholo ny olona mahitanao gaga sy babiny akanton'ilay toeram-pisakafoanana ka tena tsara kosa ane le izy etsindry tantanako dia nda hoe tsy misisiny avietsika roa no mipetraka za koa ary zany mandefa SMS zany miarabanareo tonga so ato aminay inona ny azoko ataonareo azafady oay misy olana nga to taitra be izany ianao voanitraka ka misy olona fantatr' izay mitovy be aminao velao any zany fa inona ny azoko anampinanareo roa kely azafady vetivety fotsiny inona no antsika piso ty ngamba ny anatsika ataon'io kizy zany ny anay roa dia mba ampinarano-boankazo izay misy ao eny ary tompoko fitadidiako ary ve ny mametakasa tena izy tokoa io hitako io andriamanitro mitobotoboka fa hafa ny foko tsy mety olona mitovy fotsiny angamba ka ary aleo mesaka mifantoka amin'ny asa fa ohatrany tsy ao mihitsy koa izany lohako izany jenio ao analesy arena tiako be ho andry dia alaiko vady dia angalako taranaka dia ataoko mpanjaka vaviko izy daholo ve izany elako ny eo atiako be ry areny izany tena tiako ary maninona izao ny tarehako mibedainao be amin'ny tananao anankiroa io dia joli chéri oay tena mialatsiny fanina be tsy maninona ve ianao petra mihitsy aloha raha faniny andriamanitro tena izy tokoa ty mifofondranomanitra naovany tamin'izy nampipetraka teo dia mitovy tsy nisy valaka tamin'ilay fahiny ny endriny dia sahalany tsy nanalana tsy nanampiana fa ilay teniny hoe ty joli chéri ny tena nanaitra ka nampenjera ny ferana isy ranom-boankazo nisy roa tetỳ tanako ty joli chéri toy izany mihitsy ilay teniny teneniny tamiko ka nahababo teo anatriany telo taona lasa izay eny na ny fomba ny tenenany an'ilay teny na ny feo na ny figadona dia ohatra n'ilay fahiny mihitsy tsy ohatran'izao kosa ny nantenaiko ny onanay tao aorianany nandaozany aka efa mba azo azy fa ianao madama kely ie efa tsy maninona ka andraso fa
rovoka rehetra vakimbera rehetra te hitondrako voavoanareo miala tsiny indrindra mba ampio izy rerena fa mandratra tanana anareo iarena fa inona mihitsy ary ny eo andohan'ity serveuse ity vao nahita izy dia gaga avy eo tampotampoka teo dia nilaza fafanina tena zera ny vera teny an-tanany izao indray ny teniny anarako jeny dia taitra be izy ary nangano anao azy teo ny masony hitako hafahafa izany jeny amin'ny fihetsika ity vehivavy ity ka anka aza misahirana manampy azany fa vitako rery ity iantso ankizy hafa andray ianareo mamerina ny fialatsiny tompoko tsy azoko misy koa izy avaziny ka rehefa tara aminao maninona raha miteny eo dia manao sinema be eo fotsiny hoe fanina matsiraviny izany raha vehivavy ka aza masika be ohatran'io kosiny ry ka tena tsy tiako ny vehivavy sy mahay manaza tena ohatr' ireny efa hitan'izao fa miaraka amiko dia mbola molamolany ihany simbatra amin'ny fitiavako an'ilay restaurant ity noho ny fietsiny taminao teo farany sady voalohany tsika misakafo ato Madame Raitra, fa misy inona mba voaire ty varavarany ity azafady tsisy nenina fara aza manay ianao ndana jereo kely tsaroana sao dia minakina-poana ny tokotany ihany milalao tsara tsy misy atahora ny tsaroana ka fa inona mampitomany be anao midosy ao voaire ty Madame Raitra mampatahotra mihitsy ianao tokony rariva ianao vao tonga avy any am-piasana nefa mody tena nandro be ohatran'izao mihitsy miteny sy mivolana ianao vao tonga avy any fa dia miditra ao amin'ny dosy dia mitomany migogogogo be saika tsy anontany ihany aho nefa mitaitaina be madama drere ty endrikeo rotodrotoko ny tomay fa misy inona Madame Raitra tsisy nenina fara ndana leva ny zanako fa tia amiana azy mafy vetivety ary aloha madama ty izy madama ndana tsaroana ndana maka eny amin'eny aingana avia ty tsaroana avitrotro ny neny tsy rehefa mivotsaka moramora manamandy mitakolaka ao indray ny ranomaso andraso aloha kako rano mangatsika mihitsy ianao ry neniny tsaroana mba hampitonitony kely ny fonao Andriamanitro ito zanako ito efa fantatro fa tokana ry tiako navogatry ny didrako sy narikoriko dia fantatro fa ho azo ny voazako rampitso fantatro fa tsy atao kory sembadadany fantatrao akoho ny antom-pisarahana fantatrao ny ateviny ratra atao-poko mahatra indrindra nefa mangataka ry tompo ito zanako ito omeo izay anjarany iriko mba ho azy ihany le dada malalany fantatro hoe mahatra lafa nanota saingy ito zanako ito mba hiangary kosa ianao nefa malala izay mety sy masoa ka raha tsy sitrakao na iray an'izy roa ampisombinaiko mba hanaiko toako hoe efa nolokafa le dadany taloha mandrosolisa dia ahoana ty fa ahoana lazany tsy salama izany zaho mba nandeha nitsangatsangana kely ao azay sy jeny afako maly dia
Reradreraka kely a nampiny asa omaly koa moa vao maika tena kao. Zany ve fa ngamo ela io zao tsy congé Congé mihitsy fa mba nainga avian'ilay patron omaly dia miakatra tany any. Mba hafa koa zany. Dia ahoana ny fahatsapany lamy vatany lamy zao? Mbola reraka be? Efa tsy dia maninona ka. Tena marina koa le tsy ohatra manofy hafahafa izany foana nandritra ny 2 andro izay. Manofy? Mety hoe miasa saina amin'izay ngamba. Fa nofy hoe ahoana? Hoe mananjanaka hono a. Dia inona ny mampiasa saina ny lamy izany? Angamo hoe lasy jenitsy efa hoe hivadika. Eny e, mahagaga ny eny ty dia izao e. Mahagaga ny ilay tsy dia izao e. Nisy mpizay serveuse tany amin'ilay restaurant sakafoanana sy jeny afaka maly. Dia maninona? Ohatra ny tapitapo izany io serveuse io. Tsy haiko hoe ahoana fa ohatrohatran'izay ilay tantara e. Dia azoko nofy koa io tovavy io hoe dia hoe mitomany be teo amiko hono sady mitrotro an'ilay zazakely. Ilay zanako izany. Tsy hoe mialahy fa tena tsy azoko mihitsy ilay zavatra tantarain'lahy. Marina. Na za koa zany ilay tsy mba mihany tenako ihany ny tantara azy amin'ahy. Za koa ny tsy mpiasa saina amin'ny nofo izany fa tsy haiko hoe naninona no lasa mieritreritra n'izany nofo izany foana e. Tena mahita tao mihitsy elahy tika. Marina. Para za elahy dia anontaniana ihany Jenisy be vokikala. Zany moa amin'izay milamy mansain'lahy. Raha tena be voky izany marina ve le tsy ho zany sambatra indrindra eto tany? Oka le tsy marina. Tena tian'lahy mihitsy izy iny. Tsy haiko lesy. Eny sipiny ihany anie no mba nahavita nampiovay. Tamin'iny any natsapan'izany hoe tena fitiavana izany. Tsy misy navita ny vitan'iny raha mbola vehivavy niaraka tamiko. Za koa tena matsapan'izany. Hitako endry mihitsy elahy vao niaraka tamin'iny. Tsy maditra vehivavy sy mandray zava-mahadomelona be toy ny taloha intsony. Eo koa elany mba manisy ireo. Nandray zava-mahadomelona be taiza koa. Raha hoe naditra vehivavy ihany dia mba mety mba nikeko ihany aloha. Avy aloha any izany fa toy izy le tsy mifahendrena azy izany. Mirary anareo mba ho tonga amin'ny ambony indrindra. Dia anontaniana ihany ho izy so mba misy zazakely marina ny akibony any ka izay mety mampanofy an'ilay io. Marina e. Fa ahoana indray madame Raitra? Ka toy an'ilay verany vakiako tany ampiasana ny tantaraiko taminao iny ihany e. Tezitra be tamiko ny lehibe anay fa hoe tsy vao tamin'iny ihany hono nisy tandrevaka ohatran'ireny tao ampiasana. Teny roasiny ange ay. Indray kosa ry madame. Marina hoe? Izany efa lazaiko anao izany. Tsy hitako akory nefa izay hoe tandrevaka nataoko talohany iny. Iny aza ange tena tsy faneniko ny nampianjeran'ireny vera roa teny tanako ireny ry fary e. Tena mba hienjana koa izany a. Mampalahelo ianao. Ny mahagaga dia hoe nahoana no herinandro aty aorianan'ilay vera vaky izy vao mandroaka anao raha tena hoe ilay vera tokoa no nandroany anao. Hitanao? Le madama lehibe anay ao io misy fotoana efa nanendrikendrika hoe nanadala ny vadiny hony. Efa tamin'izay vao niditra ny asa tao izany resaka izany. Tena efa nilama tanteraka aza satria hitany tsara taty aoriana hoe tsy manadala ny vadiny velively fa manao ny asako ara-dalàna foana. Dia mba lasa fotsiny saiko hoe sao dia mbola tsy nadio tamiko raha mifono tamin'iny resaka iny dia izay koa ny tena nandroany asa natria. Mety mitombina ihany izany teninao izany ary mety hoe matahotra koa izy sao tena ho tara aminao tokoa ny vadiny amin'izao hatsaranao izao ka izay izy vao tena very. Avy aloha izany resaka izany ho andro fara.
izy aza tsy azo ny fandaminana mihitsy fa dia ny lako tao ihany na maika azy. Fa zao tokoa nisy namako izay nresako dia nilaza ho nahita asa ho ahy ihany izy. Saingy amin'ny alina ilay izy fa mitovy amin'ilay natoko teo ihany nefa no atao. Izany hoe mandray olona amin'ny toeram-pisakafoana ihany izany. Dia nga marifarana ao an'izay asa izay aloha mandra-pahita tsaratsara sy hoe amin'ny andro mazava. Ny sakafon-janako sy ny filana ato an-trano tsy inona tsy azo ampanginina fa tsy maintsy hoe miasa mba ho velona. Dia tsy matory ato an-trano tsony izany madama Raitra? Matory ato fa amin'ny atoandro e. Fara azoko antoka ianao amin'io zanako io. Tandremo tsara izy. Hidio tsara koa ny trano rehefa atorina ireo mianaka amin'ny alina. Mba satroko inge mba ho eto anilany foana e. Saingy tsy maintsy miasa mba hatafitako azy. Kene fa mbola tsy akoho angeza ny asa izany na ho raikitra na tsy e. Fa raha raikitra dia mba matoky amin'ny fara fikarakarana an-tsaroana kely. Tsy manana ankoatra azy Aza manahy ianao ny nitsaroana fa efa ohatran'ny zavikeliko mihitsy anie nitondrako azy. Ary ohatran'ny zanako nitondrako anao. Misaotra betsaka Fara. Tena tonga lafatra. Fa na zany aza tolena andramandray teo aloha tio. Zany ve? Ie. Tolena andramako voalohany izany fa tsy le faharoa. Le faharoa? Sa tsy tiandre izy teo e? Tiako be aloha izy saingy le vidiny kosa rarena tena lafo be. Piso andro ray tsy miverina eo amin'ny fiainantsika ane io mariazy io e. Izay mba tsara indrindra ny tokony atao amin'io. Ianao re aza miasa saina amin'izany vidiny izany e. Kony indray ariko. Raikitra izany fa le faharoa teo no atao Ino no tiako? Eny e, raha tiandre koa dia ino izany? Dia ino izanyko. Aleo mba averiko andramana le faharoa teo azafady. Vita ve o? Vetivety moa e. Zay. Ahoana ny fahitan'la azy? Tena hoe tsisy teny ambara intsony Tena katondrery Jenia. Jenia, tiako. Sakony eo aty an'lay. Dia tsy androko mihitsy ny atongavany io andro iray teo azato ampakaranao ahy io. Bisou ary. Vetivety aloha fa miantso ahy embona. Allo? Ahoana ty? Salama letsy e. Za letsy rerena tena misy olana be Misy olana? Olana ino zany? Somary lavalava ihany izy fa raha afaka ala rahariva dia rahariva resako aminahy. Afaka ka. Dia aiza? Sa makany an-trano alahy? Aleo letsy any an-trano. Tsy tiako ny mama mantsy izy fa resaka mombana esprit sy kavatoka. Ok ary. Dia aiza zany fotoana? Dia amin'ny firy? Rivariva amin'ny fito andro any mihitsy. Hitan'la dia le toeram-pisakafoanana eo ampitan'ny fiasana amin'ny priska io? Hitako. Dia zany ny fotoana amin'ny fito ora tsy diso. Ok ary. Maso toa lahy. Misaotra letsy. Reo anaty fiara reo. Jereo ty ataon'izy roa raha tsy mifanorokoroka matsiravina. Tena kivy letsy Tena saika tsy nen'ny teny lahy rehetra teo letsy ary embona raha tsy nahita. Marina. Tena menarana marina le tia ny vehivavy Io vadiny lahy io zany zao tsy mieritreritra mihitsy hoe mahita azy sika ato anatin'ny toeram-pisakafoana ampitan'ny fiasana ato. Mazava ho azy letsy.
teaka ny hevitra lala tsy ariarena. Inona ny tokony ataoko amin'izao fanitsakitsahan'ny vatoko azo? Tokony hisaraka ve izay hoe lahy dia avelako anao ny sitrapony eo izy, sa aleo hoe ny zanaka ny jerena? Mariako fa tsy vao izao izy niaraka tamin'ny vazaha tompon'ny orinasa isany io fa efa tamin'izay vita raharaha kelikely saingy voaroa volana teo azy ny tena naharaka ny tena tantara. Sarotra be aloha ny toeran'ilay, nefa ninona ity dia ny ankizy foana no ambony ny zanakareo jerena dia alamino fa tsisy tsy vita amin'ny fampiresahana io. Ka tena efa tsy raharantsony kosa ankelety izao eritrereto hoe vao hivady kelikely eo elasy jeny dia ampirafy an'ilay izy. Tena dia efa miteraka azy elisany dia ny ataony ihany no atokony. Ny tena mangidy amiko dia ilay zanako ateriny any amin'ny ray aman-dreny rehefa za le gasy tany ampiasana iny ka tsy mody, dia izy manao ny ataony miaraka amin'ny fatombazahany. Eny mafy aloha zato fa ny zanak'elahy ho ajerena. Afa ihany eny ilay tsy izany hoe zaza eo anilan'ny ray aman-dreny izany. Aza misaraka izany ilay tsy fahalamino. Raha izao ngamba fantatro mama dia asa fotsiny. Tokantrano tsy ahaka fahalamino ilay tsy ny zazakely jerena. Andraso aka jus glacé aloha sotroina fa mafana be ihany izany atmosfera izany. Azafady eny. Inona ny azoko anampiananareo azafady? Iarena? Iza moa raha tsy mahadiso? Tsy ka diso fa olona mitovy fotsiny angamba. Inona ny azoko atao anareo azafady? Tsy diso ianao fa arena mihitsy anie no anarako e. Andraso? Tsaroko. Serveuse atao amin'ny restaurant. Aza toizana tsony fa tantara efa lasa izany. Mamerina mialatsiny tamin'ilay tamin'iny ahako. Inona ho any azoko anampiananareo? Tsy misy tsinika. Ovaliako ihany izany fanontaniana izany avy eo fa misy zavatra tena mahavariana. Isaky ny mahita ianao dia taitra be foana. Teo aza moa tafaverinao mihitsy ny anarako. Mahagaga hoe inona ny anton'izany. Hono mifakafantatra nga sika sa manana olana amiko anga ianao? Sendra ary ve zo fifankahitana sy areny izao hoe roa volana lasa mantsy izay no nahitako azy tao aorianan'ilay tamin'ny 3 taona. Efa namoy efa namadika pety satria efa niaraka tamin'olon-kafa izy ny hitako farany teo. Sao indray nefa tafahoana ato amin'ny toeram-piasako vaovao indray izay ho teneniko azy very mariny fa izy io moa izany dia tena tsy matadidy akory. Variana be ny enao izany. Eny anaovy coca lehibe iray aloha dia ataovy glacé be. Avy eo isika miresaka tsara. Eny ary tompoko. Serena maly dia tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nangataka fotoana tamiko mba hiresahanay momba an'izay olako aminy. Fantatro izy mantsy aho maly fa aperinasy ianao izao ary ato amin'ny toeram-piasanao ka tsy anelingelina sy anerenao amin'izany fa mangataka fotoana aminao kosa nefa hiresahantsika izay olanao amiko fa tsapako hafahafa loatra ny fihetsika ao amiko. Tankina sy menatra n'ilay tovolahy niaraka tamin'ny fotsiny ara nandrean'izany teniny izany satria ohatrany hoe manadala ny hareny izany ny fihetsiko ve azy. Saingy tsy ndraraiko izay fijeriny hafa tany fa tena naiky eo naminy ny eo ataondra ry tena vonina ampatsiahy azy ny lasanay. Tena vonina ilaza marina aminy tsy maninona izay fanapahan-keviny avy eo rehefa fantany marina fa ny adidiko ny vitako dia izay. Mila mampafantatra azy fa nisy vokany ny adalanay. Eny mila ampafantarina azy hoe nisy zanany aty. Sombony haiko raha sitrapon'Andriamanitra dia hiara-petraka amintsika amin'izay ny dadanao. Ho eo anilandre amin'izay dada tsaroana. Nefa angamo tsy olo tiany ilay vehivavy tamin'iny.
le nitenenany toy le teny nataony tamiko ka nahababa teo anoloany hoe Peugeot chéri. Laza tamiko izy fa mirohora tolakandro tsy diso ny fotoanana eto amin'ilay toeram-pisakafoana fesako amin'izao ity nefa efa dila antsasakadiny izay mbola tsy mipoitra ihany izy. Tia kosaka iziko, tia miditra ity fa toa miaraka amin'ilay vehivavy tamin'iny. Amin'izay vao tazan'ilay vehivavy dia nisamboriny tantanana ny tanany Arena. Bonjour, madame Moussa, mademoiselle, zany? Madama ka miarabanareo tompoko. Salama. Mahazo toerana chéri. Ara izany kisikisina be ohatran'io fa inona ary ty? Za kosa fa mba miandaha tamin'lahy dia ataony lahany izany. Ary mba fanajana n'ity olona iresaka amiko ty anie no itenenako an'izany. Fa iresaka amin'ny lahoana koa amintsika hoe dia sy manino izany kosa ho fihetiko izao fa mba miondakondany eto an-tsandronao ako. Sady sika nge efa hivady sa ahoana ki? Tsy maninona izao ka. Dra izy ny fijerin'ilay vehivavy ty ahy. Fijery manisy sotro manambany izany. Tena tsy napoiziko hoe hiaraka amin'ny Arena ty izy. Dia ahoana izany fomba ilasako eto masony hoe mananjanaka amiko Arena? Eny ary voalohany indrindra aloha miala tsy be dia be amin'ny fahatarana fa nidongo be koa ty malalako ty dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy nanaraka taty. Izay no natarataranay. Faharoa izy no madama raitra, manana olana amiko izy. Eny tsy hoe olana fa manan-javatra ho resahana amiko izy. Izy kosa no jenia kia fofombadika. Ie, ary atao afaka iray volana ny rahanay. Fa ny mahafantatra anao madama raitra. Manolotra ny tanany toy ireny arahaba iray no fofombadiny Arena. Toa mahatsiravina izany no fomba fijeriny azy sy ny fomba fihetsiny ka. Aleo ampidiniko ny tanako fa ohatrany tsy mahalala fomba koa toy ny olona toy izany. Miala tsiny tompoko fa somary variana kely fa tsy hoe tsy mahalala fomba akory. Ie, ka hoe tsy resaka tianao atao amin'ny vadiko fa maika izay izany hoe azafady Allô? Manina tsara ry fara? Hôpitaly aiza? Ay, aleo fa ho avy any azo dia izao. Tena miala tsiny indrindra fa tsy afaka hiresaka indray marary mafy any amin'ny hôpitaly ny zanako. Zany ve? Oay, mampalahelo izany. Tsy maninona fa andao terina any amin'ny hôpitaly ianao ary. Mitony aloha ianao madama, efa tsy maninona izy. Manao ny ianao tompoko? Salama fa misotra. Fananina ny zanako fara. Miala tao an-trano ato tsy nanino tsaronako tamiko teo dia hoe aty amin'ny hôpitaly nareo. Ohatrany nahafapahany izay hoa izy. Asa na tsikaritsika ve sa ahoana fa voalasa kelikely teo ianao dia tonga dia mifanitona be ilay zaza. Izay no nataitra dia namonjeko hôpitaly avy hatrany satria araka ny efa nitantaraiko anao dia mifanitona ohatr'izany ary tara hôpitaly no namozako an'ilay menaky ny aiko. Dia efa nahoana nefa izy? Aiza ny hevitra misy azy? Efa tsy maninona izy hoa.
Tsy misy asaingy mbola misy mpitsabo ao zao dia tsy mbola azo idirana. Iny an'ilay dokotera fa nivoaka. Iare fa inona ny ataony lahaty? Manahoana aloha ilaremona nanatitra olan'ila fanampiana taty ary ty mino fa tsaroany latsara izy le serveuse tao amin'le misakafoana antsika omaly. Zany any angarany eny le marary ao? Eny dokotera. Findain'io dokotera io nge madame Raitra ny ndramoko niantsonanao teo e. Zany ve? Tena misaotra tompoko. Mono manahoana zanako dokotera? Saika ratsy raha taraiky fa soa ihany. Mbola matory izy ao. Afaka mijery azy nareo fa aza dia tangorona na be fotsiny izy. Itso ny braoko raha misy ilana. Andao vetivety aloha ilary arena ao amin'ny braoko ao. Fa hoana ty misy inona? Mipetra aho ohatra ny hafahavy zany laha toentitra be izany. Efa niresaka ihany anga laha sy priska? Tsisy idiran'ny priska mihitsy le resaka ataoko amin'lahy eto. Ny anay mivady efa tsisy dika ntsony dia aleo tsy asiana resa be. Fa zao inona le vehivavy teo iny? Vehivavy? Eno vehivavy iza? Le serveuse iny ve? Iny mihitsy sy mpanala taloha. Sa mbola miaraka lisany hatramin'izao? Za mirediredy ty sady sipako taloha iny tsy miaraka amiko. Reny tany lahy reny resaka ny fanaovanay omaly. Ay moa dia nanahoana ny resaka reo androany? Inona ny resany tamin'ny latany? Sa moa tsy androany ilay fotoana mifanomezanareo hoe ifampiresahana amin'lahy? Androany mihitsy saingy vao hanomboka ny resaka izy no niantso ilay raha matoa hoe aty amin'ny hopitaly ny zanany dia tapaka ny resaka sady so ihany koa fa tapaka ilay resaka fa jeny koa ngely ty hitako sarom-piaro be dia mitady tsy halala fomba zany. Fa nga nentin'ny latany izy? Nidongo be ny lahy dia voatery any tondra azy. Raha azoko tsara zany dia niara-naka aty amin'ny hopitaly nareo dia aiza izy? Nidongodongo eo fa tsy sitrany mihitsy ane ny nanaterako an'iny vehivavy iny aty amin'ny hopitaly dia ao izy mijanona ao anaty tomobile ao. Fa tena tsy niaraka tamin'ny sipy marina ve lahy taloha? Laha ty kory letsika manaditra vehivavy ihany fa na izany tadidiko taona kely niaraka tamiko efa hoe mbola tsy niaraka tamin'iny aho iny aza tsy fantatro akory sady tsy zarana vehivavy tiako mihitsy aloha iny fa inona nefa aloha ny antony tena fanontaniana laha ohatr' zany. Mba fanontaniana fotsiny ka sarotra aloha ny andainga fa tena misy fitoviana lehibe eo amin'ny endrika arena sy le zanak'ilay vehivavy teo iny raha mitsara iverana dia nataoko hoe raha iny mihitsy arena satria ny fihetsika ilay vehivavy iny koa mahaloatra manafin-javatra goavana be zany. Nefa moa nyzandroko aza mandaha mafy hoe tsy niaraka taminy sady tsy mahalala azy koa. Mety hoe fitoviana tsotra fotsiny zany. Tsy efa miteny amindry ve aho hoe ndry ihany ane miaraka amiko inona ary mahasary-piaro ndry sady amin'izay efa hoe olona tsy fantatro akory iny dia mbola iny ihany no ilana vaniny amiko eo. Dia inona fotsiny ary zany ny fanaovanareo fotoana tany amin'ilay restaurant iny teo kefa hoe izy manandresaka tao amiko ko tsy hitako izay mbola mahasarotiny anao amin'izany toko ty ianao nanaraka natany sady amin'izay izy tsy niteny akory hoe atery fa tonga dia ianao no mipingapingana nahitra azy tany amin'ny hopitaly zany dia tsy hasary-piaro aminao. Lalahy jenia efa hoe tsinitsiniko iny resaka aina nanaterako azy tany amin'ny hopitaly zanany ane ny narary mafy mba mipetra vetivety ane ianao amin'ny toerana mahareny azy vetivety fotsiny angatahako dia ahoana tsapanao amin'izay hoe
ohatra ny ahoana ny fitaitainana raha marary any amin'ny hopitaly ny zanakao? Eny e, milamina zany iny resaka iny. Fa na zany aza tsy tiako tsiny ianao mifandray amin'iny vehivavy iny. Ianao aloha efa hita hoe madio saina, fa izy dia tena vakiana fotsiny hatramin'ny voalohany hoe tady anadalanao mihitsy. Ao izay malala. Ao rehefa tsy mifandray amin'iny intsony raha izay mahasaro-piaro ny lahy. Kony tiako be any endry. Lasa sainy izany foana hoe ianao tatoato izay e. Misy olana nga? Rehefa mbola misety be koa. Nanamafy noafiny zanako afara. Fa maninona madama? Ka ihaniko tamin'ny resaka mifanaovandreo ankizy mpiara-miasa amiko fa hoe ikatona tsy ho ela indray hono io toeram-pisakafoana iasako io fa mahatsiaro maty antoka hono lehibe anay. Zany ve? Dia inona mampiasa sainanao amin'izany? Ka ny vola melomako anjanako sy ny andoavako ny fatrano ry fara. Ny vola andoavako ny karamanao. Ny vola ampidirako anjanako mianatra amin'ny taona ho avy. Aizandray na hitako an'izany raha toka mikatona tokoa io restaurant io. Mafy any rehefa tsy manam-pahaizana ka mijaly sy miferotraina amin'izay fanapa-kevitry ny mpampiasa. Ndresy matsary fiainako. Raha tsy nanimba no haviko tamin'ny fafinaretana indray alina sao tsy nanam-panahiana ohatran'izao. Sia, ho an'ny zanako dia tsy tokony hanenina e. Fa nga kosa moa dadany tsarona iny raha madama tsy mba manampy anareo mihitsy e. Fara. Maninona madama? Ka tsy le tany amin'ny hopitaly iny ve ny rainy tsarona? Sa diso a? Fara, tsy ilaiko mamerina an'izany resaka santsony ianao. Atao farany sady voalohany izao androany izao. Raha rainy tsarona iny efa hitanao tato hatr'izay. Mazava tsara angamba izay teniko izay a? Ay, miala tsiny ary madama raha nanafotoana anao ny teniko fa noho ny fitoviana be teo amin'ny endrika izy mianaka nahatonga hevitra hoe rainy tsarona izy. Ao zay ry fara, tsy rainy izany iny. Olona efa atao raha-ratsy ho ela izy. Mangano masony madama. Toy ny hoe misy ratra lehibe tsy mbola manaky-pery izany ao anatiny any. Sarotra aminy kosa aloha ny ino hoe tsy rainy tsarona ilay tovolahy iny raha ny fitoviana izy mianaka. Nahoana kosa foherinandro mivoaka hopitaly angely sombiny aiko dia miverina narary be indray e. Amin'izay aho tsy mba havela hijery aza akory. Tena mafy amiko kokoa izao ka. Madama, toy ny tsara aloha ny fonao fa sao dia ianao koa no nahirana antsika eto e. Efa manao ny asa no mpitsabo dia aro avavaka fa aza fenoana fanahiana. Tena mafy loatra koa izao ry fara. Nareo miaraka amin'ilay zaza mifanitona tena? Dokotera, manahoana ilay zaza? Tsy naninona ve tsarona? Mitony tsara aloha ianao madama. Mbola mitsabo sika. Reto misy fanafotovidiana dia mba jerena kely azafady e. Fa hono ahy e, tsy atahorana ve ny dokotera? Tena mampananga izy efa tsipatsipako ny vatan'izay e. Amin'io ny vadika namay be tamiko teo ilay zanako efa mba salama tsara iny. Madama, jereo aloha iny fanafodiny dia hita eo avy eo. Madama raitra, mitony tsara ho ahy ianao fa aza taitaitra be. Jereo anie raha tsy mivaly oarika sady nendrika eo nefa ny dokotera ange vao nampividy fanafody antsika e. Andriamanitra.
zanako iny. Manso salama le sy rembola ela ihany dia ahoana ino zany ilan'la maika be izany ka araka ny efa niteneniko an'lahy tamin'ny resaka ny fanaovantsika telefona teo le tsy dia misy marary mila fanampian'izay ato zao le izy misy zaza mila raha maika be izay aho nisokajiny rany nefa tena vitsy ny manana azy ny fianakaviany sahirana mafy mitady olona mitovy sokajiny-draha amin'ilay zaza fa mbola tsy nahita loatra eto izany dia izay mba ilako fanampiana amin'lahy ko inona moa le tsy no azoko atao amin'izany raha koa toa tsy azoko mihitsy ka misy ka raha tsy diso fa dia mitovy amin'ny sokajiny-draha nareo ilay zaza raha mba manana fahafahana monjain'olona le tsirairena dia mba avody zaza tsy manatsiny le aho tsy maninona ary fa ny endrikely fotsiny izao ahoana tsy fantatro na efa niena ny lanjako raha tsy diso ato olona 50 kilona mihoatra re mamera reny aza mampime ela tsy zao bika sy abian'lahy zao ve dia holatsaky ny 50 kilona iza ny mahalala avy lalanjaina fa tsy tamin'ny firy zao ilahy eo ny sakafo farany raha mivaly maraina mety zany apako tsy misy dikantsony ny fiainako marary mafy ny any anatiko any mikika ny fiasan-tsaina mantsy mbola tsy nahita-piofana ihany ny toe-pahasalamany tsaroana kely hatramin'izao toa vao maika miriraka izany azy izy ny vola mba tahiriko nefa efa haritra fa nisosa ohatry ny rano ny vidim-panafody nandritran'izay nitsanonana taty amin'ny hopitaly izay raha tsy nampian'ilay dokotera embona aza tamin'ny fitadiavan'olona mera ho anjanako dia aza fotsiny ireo olona ny angaviako any mera rehetra ny ila volotambiny daholo nefa tsy hay akory na hitovy na tsy hitovy sokajin-draha tamin'ny tsaroana tena misaotra ny dokotera embona aloha tamin'ny fitsonjovany ahy enina dia tsy hitako aza ny olona nanomera anjanako dia misaotra azy satria tena nanao ny asany tokoa izy mitsabo amin'ny hevitra sy ny fomba rehetra izay hitany fa mety tsaroana mba sitrana amin'izay moa raha vao tsy miasa angeny eny raha pitro dia ho voaroaka amin'izay fa efa nampitandrina amin'ny patron inona izany ny amelomako anao sy karakarako ary hitsaboaka anao raha voaroaka zanako sitrana moa mijaly ny eny tsy mahita ny tsikonao tsony marary ny ena mijery anao lazon'ny aretina ohatran'izao Andriamanitro mba sitrana ny zanako mahatra indrindra raha maninona izy efa nesorinao tamiko indray aman-dreniko no niditrako efa navelanao hiady rery tamin'ny famelomana ny zanako fa tsy mba nisy vadina nampy akory no niditrako daholo izany saingy mifona ahy mba amin'ireo fony zanako fa mangidy loatra raha sanatria maninona koa tsaroa
ay vela ato manao na tena salama tsara aloha hatreto letsy miadagadana mihitsy nareo izany amin'ny 7 maraina vao mifo reraky ny asa sy ny fanomanana ny mary azy rety zany manao na nytokatrano lao milamina tsara za ihany anganeran'io raha mitsotra hoe fantatra daholo ny adalana taon'ny any ivelan'ny tokatrano dia ikorotana ambony ambany ny ankonana kelinay dia leoka aloha mampangina ny androm-poko sady ny rarahan'lahy efa kaiky ka sao dia hoe be fanontaniana amin'ny fianakaviana raha zao avy amaky ady miaiky ny fahendreny lahy ty mihitsy aletsy rembona ka mariny tena bravo hoy ela raha tsy ny teny lahy tamiko eny ankizy ny jerena tsy niaritra tamin'iny zany mamy any letsy zany zanaka zany marina letsy zany saingy inoko fa mavita matevitra dia misy fitiavana ihany manao na fanomanana mary azonareo raha misy fanampiana dia aza misalasala fa ho amin'izany mihitsy ange ny antom-pisiko amin'ny mahalalahako amin'lahy sotra lesy fa amin'izao aloha mbola tsy dia tena hoe misy manahirana be loatra fa miteny amin'lahy io ihany rehefa misy eny arika fa zao mariny ty mba misy fantaniana apetrako amin'lahy iarena raha amin'izao raharahany lasijeny efa kaiky izao vely tia ny fantatrela tamika hoe mananjanaka amina vehivavy hafa lahy dia ahoana ny ataony lahy irosa amin'ny mary azy ihany lasa hiemotra ohatra finona ty no anton'izany fanontaniana hafahafa zany tsy azoko valio fotsiny aloha sarotra be le tsy rembona mamaly an'izany fa ny azoko antoka fotsiny dia hoe mbola tsy nabe vokasipy zany na dia tena tompony dita aza taloha zany hoe tsy mitombona mihitsy zany teny lahy zany hoe mananjanaka amina sipy zany hoy ela embona fa misy inona ty ohatra manafiny zavatra amiko zany eny lahy tsy azoko mihitsy tsisy neninona ka misy ayahako mitady ho marina izay fotsiny aya ahoana ty velao any zany fa zao fotsiny izao valiana any an-tsainy izay fanontaniana izay hoe iroso amin'ny raharaha lasa emotra raha fantatra lahy hoe misy zanakely any ambadika any mba tsy ho tampoka amin'ny lahy manko ny fahalalana an'izany raha tena marina ny ayahako embona aza mampikorota-tsaina le ty tsory fotsiny hoe misy inona tsy afaka mitenin'inina amin'ny lahy aloha fa mbola eo ampanaovana fanady adiana zao fanady adiana fanady adiana inona koa le ty aleo aloha andeha tsy tokony androany koa ny tenenako an'izany tamin'lahy embona zaza sangisangina azakotany lany lohako frera kalma aloha ina ary ty tonga dia mitazona mivozona akanjo ty azafady lesy fa ninninona nefa le tsy hitranga dia tsy amitra amin'ny mary azy naisy jeny izany ntsony tena tiako loatra ny vehivavy iny dia ny tsara letsy zao ndre eny entiko ambavaka mba tsy ho marina ny ayahako dia mba ilamina tsara toy izao ny fiainana dia reny fotsiny ka ty amin'ny hotely aty fa hoe misy resaka manan-danja be ataony amiko vatany tsara nefa fa efa amin'ny herinandro ny raharaha naisy jeny tsy manam-potoana olaniana amin'izany ntsony raha tsy rahalahako iny efa nahazo teny masika taty amiko fa mahabe raharaha manahirana andraso hoe chambre 32 oziny no idiran'ny lahy dia efa miandry ato zany hoe ty varavarana ataony loko ty zany aleo ary tonga dia miditra iarena hoe otry fa inona nataonao ato ary izy embona mbola ho avy eo ihany taoko terembona rehefa veo fa tsy azoko mihitsy zany fa ngatsy hoe efa ato izy inona ny fanarahanareo dia manao inona ato ianao manandresaka tao aminao za efa nahazo fampitandremana tamin'ny vadiko fa tsy mahazo mifandray aminao ntsony tena miala tsiny
aleo ngamandefa raha hitany jeny ato amin'ity efitra amin'ity koa tena hiteraka olana hafa ilazao mbona hoe lasa dia asavy miantso ahy izy tena tsy azoko mihitsy ny tian'le atao ka Yarena miangavy anao mety tsisy fotoana irasantsika tsony ao aorianan'izao fa mba henoy ohatra mahaliana tampoka indray no mijarona raha izao fitalaon'ity vehivavy ty izao ka bon efa nivonina ny andany fotoana ty ihany dia aleo ianao n'izy menanao ary madama raitra moa Ie misaotra anao nanaiko ianao tsy hitako hoe aiza ny anombohana ny tantara fa te-anontany anao fotsiny aloha hoe tena tsy tadidinao mihitsy ve ny endriko mampime ako ianao ty ka raha nahalalanao ve tsy efa nilazaiko anao zany eny ary telo taona lasa izay taona voalohany tamina université tsy miantona izay tamin'izany nanao voyage d'étude tany Mahajanga tao am-pianarana ray andro sodinay nefa dia nomena fahafahananao an'izay tiana atao ny ankizy mba manalazy faraparana izany satria efa ody rehefa izany dia nifanaraka izay mpiara-mianatra fa mba hamonjy an'ireny boîte de nuit ireny ary tamin'izany nifanenantsika tao amin'ilay androm-pandihizana io tovolahy anisan'ny nahasarika ny rehetra tao ianao noho ny hatsara-tarehanao sy ny brikanao ary noho ny mahadolatsiando tamin'izany dia mba nahafatifaty akoho ianao hany ka vao nangataka hiara-handihy ianao dia tsy nandahakory ny foko saingy raha nijanona teo amin'ity moa naninona fa rehefa netikety ny fahasahiana teo sika dia nilangolangonao isotro toaka dia rivongoka koa voalohany nandresako zava-pisotro misy alikaola nefa izany ary nilozako fa tsy nahatandrina ny tenako tsony no nitoka be loatra laniko dia nentinao namonjy chambre ary na dia niezaka nandahara dia resinao lahatra mora foana satria efa tsy tompony fiatako tsony tamin'izany no namoizako ny fahadiovako noho ny andraikandrana tsy voafena ataontsika ary lozako fa tovolahy tsy fantatro fa tsy anarana nanaovako an'izany trisy efa nanenenako ireny fa ny tena mafy tamiko dia noho ny natsiaro tena ka ny fony maraina dia efa tsy teo anilako tsony ianao nanao an'izay ho afaka ihany any anao nandritra ny fotoana fosisa tsy nodinay ianao mantsy nilaza fa mipetraka ao Mahajanga mihitsy saingy tsy nahita mangirana dia aneriko nampio ny tena tadidinao amin'izay ve aiza moa nahatadiavako an'izao mpivaritena rehetra izao tsy kosa rerena aza mba ninao ohatran'izany afa efa resy dia inona moa izany dia tena tianao atongavana amin'izany tantara izany moa tsy efa naman'izay vita izany sika izao efa samy manana ny fiainany ianao efa nanambady sy niteraka moa za koa efa norona ny tokantranoko sambatra ianao rerena sambatra satria nahay nandositra rehefa azonao izay nilainao tamiko fa ny fiainako kosa potika tanteraka tao aorianan'izay tapaka lalandra tamin'ny adalako ny raiko efa taizana aretina ka maty narary fo tamin'izany koa ny reniko ka tsy naharitra roa volana tao aorianany nandaosany tantanay akory tena andao potika tanteraka ny fiainako tsy afaka nanao ny fianarako tsony satria vogatry ny nataontsika dia nitoejasa maninona izany be vokanao saingy tsy nanana nizanizay anteherana nanelika ny fiarahamonina nandositra tsy hitako tsony koa ianao niady rery tsy nanany tena hita n'ilay endrika o tsara tahiry tao an'eritreritra tsony ny velomiko samyrera ny zanatsika ahoana moa no inoko fa tena zanako tokoa izany dia efa vitako le tsy ny test ADN porofo manamarina fa zanakelahy tokoa tsaroana embona fa ahoana ity izao
Hitanla vao nahita ny endrika tsaroana zanakiraitra tamin'izy niditra hopitaly voalohany iny dia nahatsikaritra fitoviana be teo aminareo mianaka izay nahatonga nanontany ala tamin'iny fotoana iny hoe sipanilanga ho io serveuse io saingy lamo ny laza hoe tsy mahalala azy akory dia tsy nisaingo tsony le resaka kanjo ny verina niditra hopitaly indray le zaza ary nila raha maika dia lamo inona mera azy iny satria nitovy ny sokajin-dranareo efa namahamahana ihany ny fitoviana sokajin-dra iny saingy mbola tsy feno anefa mipirofo dia naleoko aloha nadiady tsara niraitra momba ny fifandraisanareo efa saika njaitra amin'ny olony ihany ny anao vavy saingy rehefa nilazako fa raha lahany lahy dia teo izy vao nitantara tamiko ny tantaranareo sy ny fomba nahazony an'io zazy io tsy mbola ninona tamin'izany anefa fa naleoko mihitsy nanao test ADN tamin'ilay nakanara tany ampiasana iny dia tamin'iny nararotoka oka izay litsika oka izay fa tena marary be ny lohako fa naninona noho izao izany vao nilazainareo nahoana no herinandro tsy hanaovana ny rarana izy jeny vao miteny lahy ka efa nampiomana ny lahy kosa letsy saingy tsy afaka nyteny tsy nisy pirofo mivaingana dia io izao mivalin'ny test ADN iarena ajanony any samy mariage izany fa sanantsika tsy irena vehivavy adala olo ty ry arena moramora lahy vehivavy iny kasihan'ny latanana amin'izay indray renjana kely amin'izay dokotera amin'izay misaotra anao fa izany adala mbola namohan'izao tantara izao netehitra tamin'ny azo boboka nanantena fa ho tiana mianaka izy tsy nampiotsina azy akory fisiany-janakay andeha hamonjy anarako any amin'ny hopitaly fa lozinona litity dia nio tsara letsy fantatra lahy zao no marina za io koa tokony andeha hijery any tsaroana any amin'ny hopitaly tsy tiako akinina tanteraka ambitsabo hafa amin'ny fahasalamany zanak'elahy mantsiny izany hoe zanaka any moa zany embona anaraka nylahy hijery azy koa zanako sombiny haiko tsy lainga tokoa fa tena toy ireny mijery fitaratra ireny a mahita ny endriny nanahaka be ahy izy ndro feno ny tonton embona nytony fatikorotany tony ny orinao dia miferinana kely ny tarehany ao fa rehefa sitrana somatsara dia sorontsika io aza mahafatifaty eo letsy dia ahoana ihany zany nefitra lahy ny amin'inona anambady anjeny ihany ve lasa hijanona amin'izy mianaka tsy efa izany fotsiny moa zao no mampiasa saina ny raitra toy io tsy kosa dokotera ny fahasalaman-janako izao mampiasa ny saiko sy efa napakeviny any azy izany olon-dehibe misaina izy mahalala an'izay mety aminy raitra miala tsiny amin'ndraiky tamin'ny nikasiako tanana andre teo tena feno loatra mifoko dia navita an'ireny tsy misy tsiny akory ka misaotra anao ary mbola nahasankasy tanana ihany na dia efa tsy nisy ny afana taminao aza ny anako taoriana nanosiranao ny tiako masaka ao an-tsainao fotsiny dia hoe tsy fananiako ny anelingely fiainanao fa noho izazy io tsy tiako hijaly dia nialanenina eny mety hoe tsy vokatry ny fifankatiavana ilay izy fa vokatry ny fafinaretana ny elina ihany saingy haina izy amiko haiko io hainao koa dia izay nahatonga ny angavy eny miala tsiny koa fa mbola adala tamin'ireny mbola tsy olamboto tsy nahalala fitiavana fa nandrapaka an'izay sendra fotsiny dia ny ala rehefa azoko ny maminy mamela efa ela ny namelanao ka misaotra kiraitra misaotra tsopo misaotra koa tamin'ny karakaranao tsara ny tsaroana zanantsika enina tsy fanahirina ary no nisiny aza manafa andray ny andraikitra amin'ny maharay aho manomboko izao saingy
mangatatsodrano aminao nefa tsofirano ki hanambady anjenia efa lalipaka ny fiarahanay indri koa hoe efa amin'ny herinandro ny raranay mino nefa fa na dia mivady azy zahay dia amitany adidiko mitsaroana ihany a. Moramora raika moramora ho fa ato amin'ny efitrano marary angesika tsy tanandraitra tsy nondranomasony voanangatatsodrano tamin'ny arena hoe hanambady anjeny raha andeha hampangina azy dia namonjy nivoaka ny varavarana izy iarena kosa ny enaena sy nangano any fotsiny atody ny banjina ny tsarona ny masony dia mikrisa mora manamando ny takolan-dranomaso tsy mbola nahita ntsandroko ny tomanto izao enina dia tamin'ny nafatesany ray niteraka anay aza be heritsainy arena saingy tsy nahalela azy ny fahalalan'ny fisiany tsarona teo amin'ny fiainany. Oay tsarona ny zanako maninona ny zanako limbona sanatria ve dia mandeha ny ana mivoaka dia metsopy tsabo aingana anampy mbola miala nenina isika. Okizay madama aza misosika lahelo tsony tena mafy amiko leto zao rembona tsy mba nahita ny maso mihiratra akory aho dia nikipomandrak'izay izy tsy mba niresaka akory izay mianaka fa nahoana ry tia mahereza letsy mahereza raitra mahereza daholo efa niala nenina isika fandany fono foaka amin'ny faravarana nisy aza dia nitsantepofon'ilay malalako ry fara okizay madama mahereza indrindra aleo ataontsika hoe sitrak'Andriamanitra no nahitanao azy ny alaina dia nataony mivoaka kely mihitsy aloha ianao. Mahereza madama raitra loatra ny anjarako ry fara tsy misy antony tokony hivelomako tsony savapoana toy ny fiarako tsisy anjanako oka re izay nazaza ny tena malahelo koa amin'izao fahalasana izao efa niraisiko toy ny zafiko mihitsy ny zaza iny mavezatra loatra zidako Andriamanitra fa nahoana kosa dadadra mitomany ohatra amin'ilay raha matompanapindry zareo raitra tsapako ny hery manaikitra azy ny aza miampinenina nenina tamin'ny didrako sy ny namitiako ny fiainany raitra nenina tamin'ny tsy nahafahako ny taizany zanako no ny fanosirako nenina tamin'ny fangatahako tsodrany tamin'ny raitra teo koa no anton'izany rehetrarehetra zany satria zao zany vao tena lehibe ny ratrapon'ity vehivavy ty na ny fiainako daholo miantalako. Andriamanitra ito zanako ito efa fantatrao fa tokako ary tiako
Nesorona toy tamiko izy. Indrisy ataoko ahoana? Misaotra anao ry tompo ahy. Misaotra foana. Ampiako ny foko mba afatsoana. Satria ho ianao hoe indray andro mbola iona. Herintaonandroany nafatesany tsaroana. Eto anoloany fasany ahy mametraka an'ity rozy ty ho fatsiarovako azy. Mitondra an'ity sariny ty koa aperahako amin'ny voninkazo. Dry sady tsikitsikinao amin'ny sary sombiny haiko hoe mampitenindrery aho hoe désolé chéri. Tsika tsy zany fa hoe t'étais trop mignonne ma fille. Sombiny haiko ianao ny fanomezana tsara indrindra ny men'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Taminao nazapako ny amamin'ny fiainana. Raha tsy nisy anao aty sy mipetraka mazava ny tazoko hoe hanao an'izay hatafita ny zanako ny antony ilofosako amin'izay ataoko. Kanjo nongotana tetỳ amiko aloha loatra ianao. Mahatra indrindra lazanao zanako. Iarena, fa inona no ataonao aty? Herintaonandroany nandaozany tsaroana antsika. Tonga anaty voninkazo anjanako aho. Mipantsina ny endrika rena dia toa mahita ny tarehy mahafatifatin'ilay zanako. Trisy, mahantra indrindra ny eny tsaroana. Mahantra indrindra ny eny fanolozanao. Raitra, mondrotsaka ny ranomasonao. Mahantra indrindra rena namoy an'iny zanako iny. Okizay eky, andaosika andeha. Tsy mahantra indrindra izany ianao. Mbola eto fafako ny ranomasindre dia etsy ho tantanako. Ndao no avy ny mpanjinitsika. Record FM nanolotra anao teo Mahantra indrindra. Nosoratany voninkazo. Ary liva ary mampionona nofy ola ravaka ary vonjy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mahantra indrindra.